eo amin'ny sehatra ny vaovao ny tontolo iainana kosa indray dia vavonina niatrika ny fivoriam-be mikasika ny ady amin'ny fivoavoan'ny toetry ny andro na ny COP 21 ny délégationna malagasy. Maro tokoa ireo tombotsoa azontsika amin'ity fivoriam-be ity izay ho toto-saina any Paris manomboka amin'ny faran'ity volana ity. Mahatratra $100 miliara ampiasaina hatramin'ny taona 2020 antsoina hoe Fonds vert sur le climat ny famatsim-bola ho an'ireo firenena voakasiky ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro hoy Andriamatora Lavabe Boarmis, ministry ny tontolo iainana sy ny ekôlôjia, ny ranomasina ary ny ala. Ho an'i Madagasikara manokana dia mety hahatratra $2.4 miliara amerikanina isa-taona zany, izany hoe $220 isaky ny olona. Efa vonina niatrika ny fivoriam-be mikasika ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetrandro na ny COP 21 izay ho toto-saina any Paris sy manomboka amin'ny faran'ity volan'ity tokoa ny délégationna malagasy. Misy atao hoe segment de haut niveau izay ifandraisan'ireo ministra sy ny fitondram-panjakana maro isan-karazany avy amina fanakalozana ifanaovan'izy ireo ary misy koa ny ataontsika hoe side event na misy événement hafa koa zany iarahan'ireo teknisianina isan-tsokajiny avy mamolavolany tetikasa sy ny paikady etrehana an'izany fiovan'ny toetrandro zany. Mivoka-dratsy ny tena mivangana aloha ny hitatsika dia ohatra ny hitatsika tamin'ny herintaona ireny ohatra satria nisy ny tondra-drano nefa nisy koa ny tany amin'ny faritra atsimo ny haitany sy ny kere. Izany zavatra zany dia hitatsika tsara mihitsy fa miovaova ny toetrandro na ny fotoana famokarana marina dia miova eo anatrehana zavatra zany ary zany koa dia miteraka ihany koa ny ataontsika hoe exode zany hoe misy fifindramonina ateraka izany changement climatique zany na dia tsy ilaza fotsiny ara fa ny fiakaran'ny ranomasina any amin'ireny morotsiraka ireny dia maro ny olona mitsompony enana amin'izany. Izany dia mitraika mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka, miatraika ihany koa amin'ny fahasalamam-bahoaka satria fantatsika rehefa misy ireny inondation ireny dia misy koa mivalana aretina isan-tsokajiny avy miatra amin'ny mpiara-piainantsika. Araka ny nambarin'Andriamato minisitra trany hitaorian'ireny asa fampioroana ny trangatany Frantsa reny dia mbola voatazona aloha hatreto ny daty izay eritreretina hanatanterahana ny COP 21. Ho fitandrovana amin'ny fandriampahalemana sy ny hain'ireo olo-manan-kaja maro samihafa izay anatrika ity fivoriam-be ity tokoa dia mbola tsy nampahafantarina ofisialy ny mety izay isian'ny fanovana.